Mbola zay baolina kitra izay ihany ho tanterahana na 5 sy ny 9 novambra izao any Mahajanga ny dingany manasa-dalana eo amin'ny Telma Coupe de Madagascar ka anisan'ny lalao goavana andrasan'ny maro amin'izany amin'ny alahady 9 novambra ny fihaonan'ny Fosa Junior sy ny LGK Plus ka ao anatin'ny fanomanantena tanteraka amin'izao fotoana izao ny LGK Plus nisy ny fanadihadiana nataon'ny namana Zakino izay fanomanantena ny LGK Plus izay. Akoatran'ny ekipan'ny Knapsa Sporitas izay efa any Mahajanga no nifetrehan'ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fiadinany amboaran'ny Ranomasimbe Indiana ho an'ny ekipa tompon-daka dia teto Andrenivohitra avokoa no nanoman-tena amin'ny fiatrehana ny manasa-dala ny fiadinany amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny Telma Coupe de Madagascar ireo ekipa telo ambiny. Ho an'ny LGK Plus manokana dia nananteraka fanazara-tena farany tetsy amin'ny kianjana Alarobia izy ireo ny alakamisy maraina teo. Ny alohan'ny nandehanan'ny tany Mahajanga ny andron'ny Zoma. Vonona tanteraka ny ekipa rano filaza ny Menakely Rufin mpanazatra sy Dino kapten'ity ekipa tompon-daka Analamanga ity. Ny fanomanana aloha tena manao mafimafy, manao mafy, manao tsara, zay ny objectif-nay ary objectif qualification satria match coupe io zay mandresy ny voaka fa ny fandresenanay aloha zay ny football misy resy misy sy mandresy fa zadino fa rehefa misy lalana midina tsy misy lalana miakatra rehefa avy eo fa ohatra nisy nahatsara azy ihany fa resenay satria mbola tsy ampy, mbola misy zavatra manky zany fa zay misy ny travailleny amizay le momba hoe inona ny manka, inona ny solution satria rehefa misy problème tsy maintsy misy ny solution. Zay rehefa vonona tsara fanomanana koa mandeha tsara dia vonona etrika ny demi-finale zay dia mahita ny vokany. Mety anahoana zay vokany zay? Tsy maintsy andresany zay aloha malivalinady zay. Saivona moa fa ny ekipan'ny Somme Fosa Junior FC Boeny mihaona amin'izy ireo amin'ity akatoko ny famarana ny Telma Coupe de Madagascar ity. Ny Alarobia maraina teo kosa no nanainga ny ekipan'ny Somme Fosa Junior FC raha io maraina io vao namonjy ny Renivohitra Boeny ny ekipan'ny Tana Formation izay ifandona amin'ny ekipan'ny Knapsa Sport Itasy.